fa ao anatin'izay hoe fanarenana ny sehatra raha-toekarena izay ihany moa dia nisy ny atrikasa izay mikarakarain'ny banky BOA tetsy amin'ny Colbert Antaninarenina isany nodiniana atao anatin'izay indrindra raha moa nikasika ny fanamorana ny fanjifana iraisam-pirenena ho arahantsika ny anjinjin'izay vaovao izay. Hiatrika ny fanarenana ara-toekarena Madagasikara mira izany fa hiatrika ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa sika ary omena vahana amin'izany ny fifanakalozana ara-toekarena. Isan'ny nodiniana nandritra ny atrikasa ny karakarain'ny banky BOA tetsy amin'ny hôtel Colbert tokoa no mikasika ny fanamorana ny fanjifana iraisam-pirenena. Tanjona ny kendrena zany dia ny fanamorana ny ataontsika hoe fanjifana iraisam-pirenena opération internationale. Amin'izao fotoana ankehitriny izao zany dia nihevitra ny BOA Madagasikara hoe tonga ny fotoana satria miverina zany tsika miatrika ny relance économique. Mahafantatritsika fa ny fandrarana eto Madagasikara dia miankina betsaka zany amin'ny varotra iraisam-pirenena. Ka ao anatin'izay varotra iraisam-pirenena izay dia misy ny lalàna rehetra mifehy azy na amin'ny resaka fanafarana entana zany na amin'ny resaka fanondranana entana makany ivelany. Tena nasy izay ny madame Tchakmiotin ao amin'ny service de suivi en opération de change zany mba hitondra ny fampatsiahivana ireo fepetra rehetrarehetra momba ny lalàna zany izay mifehy ny fifandraisana opération internationale. Nandray anjara mavitrika tamin'ity atrikasa narahina hevitra ity ireo mpanjifan'ny banky BOA. Manana anjara ndraikitra lehibe tokoa izy ireo izay nahitana mpahandrarara toekarena